Bom, bom, bom. Tsy tena mbola dia mpanao live moa no tenako a. Fa ataoko ihany ity zavatra ity. Amin'ny fito sasany ohatra ilay dia ino izany atao amin'ity zavatra ity izany. Voilà, je pense. Bon, izy ity moa izany efa lera. Miandriandry kely a. On va juste attendre. Tsy dia fombako loatra ilay manao live a. Fa live efa mifanarahana izy ity a. Dia miandry kely angamba 5 minutes. Miandry kely 5 minutes miandry an'ilay olona hijery a. Dia ho atomboko ilay izy. Ho an'izay efa eo moa izany afaka miandry vetivety satria raha ela indrindra ity live ataoko ity a, dia 10 minutes ilay présentation ilay lazaiko anareo hoe inona no lesika kely tamin'ilay zava-nisy hatrany aloha, dia 10 minutes iresahantsika hoe fa maninona mila assemblée constituante na assemblée populaire, dia maninona no mila comité local de base na ilay komitim-bahoaka ifotony a. Dia ireo izany moa dia ny ambony a avelako manontany nareo. Rehefa afaka 35 miandry maximum 5 minutes dia atomboko satria raha iandry olona be dia be koa dia lasa tsy mifanaja fotoana. Dia miarahaba an'izay tafiditra aloha somary lent kely ilay connexion-ko ialana tsiny. Fa izay no resahako anareo izay ilay izy hoe ho resahantsika kely hoe inona ohatra ny olana tamin'ny crise en 72 ahoana tamin'ny 91, 92 ahoana 2002 ahoana 2009 dia tongotsika izao teo anelanelany 2023 hatramin'ny 2025 moa izany korotandraotana kely teo foana. Dia miala tsiny amin'ilay tafiditra aloha fa miandry kely tsika. Ho an'izay efa mijery moa izany efa afaka mametraka fanontaniana kely vetivety ihany raha ohatra misy fanontaniana aloha. Raha mbola tsisy dia miandry tsika. Salama Martial Latsima. Salama namana. Mankasitraka anao tonga eto amin'ity live ity. Dia tsy maintsy nanao prise de note kely satria zavatra ataoko hoe lavalava fohifohy ihany ilay izy a. Zavatra tena plus ou moins important nefany. 3 minitra sisa dia vonona. Tsy miandry mihoatra betsaka fa manjary ny olona ara-potoana mila hajaina ihany a. Izay koa moa no nampianarina anay hatramin'izay a. 7h32 izao 3 minutes. Mikasika ny karana, izaho aloha izany te hiteny foana hoe efa manontany moa ianao dia alefako vetivety. Ny karana tsy ho voafehintsika raha tsy tsika no mifehy ny tenantsika voalohany. Malagasy tia kolikoly no mahatonga ny karana mbola mahavita manao zavatra. Kanefa tadio fa avy any amin'ny karana daholo ireo fitaovana ampiasaintsika ireo a. Dikan'izay isika aloha afaka terena ihany ny ministeran'ny justice hoe jereo izay efa tena nanao heloka dia tonga dia saziana. Fa raha hijery lavitra isika dia ato aloha. Aza tia kely, aza tia kolikoly. Fa amin'ny fito sasany mahery 5 dia alao atomboka ilay izy. Ny zavatra andresako anareo moa izany hoe ny ordre du jour n'ity live ity dia iresahana kely hoe inona ny zava-nisy ara-tantara aloha izany rehefa nisy crise teto amin'ny firenena.
Ny anombohako anazy a dia faly miarabanareo izay tafiditra eto aloha zany a dia mino sy manantena fa hozarainareo a ty hevitra hozaraiko eto ty a ary ho ampahafantarinareo a izay namanareo a malagasy a rehetra. Raha misy tsy fitovian-kevitra dia manasa anareo a ary amin'ilay fanontaniana sy valiny a ametraka ilay hevitrareo a na izara izay hitanareo hoe tsy mety a, izara koa izay hitanareo fa tsara dia jerentsika eto. Dia tratran'ny taona daholo ary aloha ho resantsika voalohany a ny krizy a tamin'ny 1972 a 27,700 tamin'izany fotoana zany dia nisy hetsy-bahoaka i Philbert Ratsirana ny filoham-pirenena tamin'izany. Dia niala teo amin'ny fitondrana izy a dia niditra Didier Ratsiraka. Ny zavatra olana tamin'ny Didier Ratsiraka raha manaraka tantarantsika dia tsy dia nanana an'ilay hoe force populaire izy zany, tsy nanana an'ilay hoe tena vahoaka, fa ohatran'ny hoe natao fotsiny ilay fitondrana dia nanamboatra lalam-panorenana. Lalam-panorenana io tsy nisy fakakevitra firy fa nosoratana avy any ambony a dia natao fotsiny hoe io ny lalam-panorenana dia nanao karazana référendum. Tsy azo lazaina hoe tena ara-dalàna ilay référendum zany fa hoe eny tsy fitsapakevim-bahoaka. Ny vahoaka moa matetika amin'ireny zany lany foana ny eny a dia manahirana be zany manao an'ilay zavatra iray ohatr'izay. Dia taty aoriana zany natao ohatran'ny hoe référendum fabriqué angamba ataoko teny vahiny hoe namboamboarina ilay référendum dia tsy hita tsara zany hoe aiza ilay hevitry ny vahoaka. Izay ny olana tamin'ny 72 a raha ohatra tsika ka mijery ny tantara. Résumé zay a, mety tsy manana ny marina a fa tadidio fa niteraka krizy zay a ny 1991 a dia 1992. Tamin'ny 1991 tadidiko tsara dadanay a, saika tsy teraka moa zay tamin'izay fa saika maty tany dadanay a, ataoko hoe ray hetsy mahery ngamba ny olona nandeha tamin'izany, 100,000 personnes nandeha nakany Avoloha. Raha antsika malala ny tantara hoe nisy fitifirana be tamin'izany. Tamin'izay fotoana izay a nisy ilay ataontsika hoe état suprême, tsy haiko tsara ny fiantsoana azy tamin'izany fa ohatran'ny hoe karazana contrat social nanaovana an'ilay izy. Dia teo moa zany tao anatin'ilay contrat social raha tena jerena ny tantara dia nisy any zany ohatran'ny hoe filalaovan'ny miaramila sy ny mpanao lalàna ny mpitsara an'izay zavatra izay dia lany moa i Zafy Albert 1993 zay. Dia tsika moa zany nanantena daholo tamin'izany hoe tena Zafy Albert rain'ny demokrasia, mety hoe nisy fanantenana zany ilay malagasy hoe nanova zavatra Zafy Albert. Dia nefa raha antsika mahita avy eo hoe nisy ilay destitution tamin'ny 96 izay tsy hananako information loatra hoe nahatonga izy fa ny cour constitutionnel no ataoko hoe fitaovana tamin'izany. Dia i cour constitutionnel iny no namindra ilay fahefana zany, mitovitovy amin'ilay HCC antsika amin'izao zany hoe namindra ilay fahefana dia raha mandingitsika dia nafindra tamin'ireo olona ataoko hoe élite, ilay olona nananambola ohatra ny PM reny mialatsiny fa tononiko direct be fa tsy tao ilay tena hoe le volonté populaire zany le hoe iza le vahoaka, aiza le mahavahoaka an'ilay izy. Dia mbola nandeha moa zany tafaverina teo Didier Ratsiraka. Izy moa zany tompoko lahy Didier Ratsiraka moa zany efa le niteny hoe foazy raha mandroso Madagasikara misy antony be ina. Dia tonga tsika tamin'ny andron'ny Ravalomanana 2002 niady tamin'ireny moa zany dia hoe première tour dia vita. Mbola tena tsy haiko, mbola tena kely tamin'izany fa ohatran'ny efa naintsoka sifle tsy tadidiko tsara intsony fa nalaza be fotsiny tamin'izany hoe première tour dia vita. Dia nandritra ny volana maromaro moa zany teny akanja teny foana mifandrirarira. Dia nijerena amin'izay hoe teo zany nahitana voalohany hoe misy tsy mety kosa ilay resaka fifidianana, ilay mécanisme électoraux zany io hoe tsy mahavita amin'ny ataoko hoe azahoana ny tena fanavaozana ny mécanisme électoraux, ilay fomba fifidianana zany, satria
Raha vao misy légitimité na architecture constitutionnelle tsy mipetraka tsara dia voakitikitika foana ny fifidianana. Izay ilay hoe azo raisina fa tsy mitombona. Efa tamin'ny crise-ny 2002 zany nisy an'izay problème azo raisina fa tsy mitombona izay. Dia lasa ny pression internationale moa zany, tsika zany lasa tsy nisy volonté populaire, tsy teo ilay vahoaka fa ny avy any ivelany indray no nametraka hoe izao ny ataonareo dia nandeha diplomatie-na bailleur hoe tsy mety ny principe constitutionnel. Misy be dia be zany lasa ohatran'ny hoe tsindry avy any ivelany no nametrahana an'ilay izy. Raha ataontsika hoe amin'ny teny vahiny moa zany dia hoe lasa pression internationale, diplomatie des bailleurs au nom des principes constitutionnels ou de la souveraineté populaire. Teo zany efa nisy ny crise 2002, mipetraka indray raha valomanana, tonga ny 2009, tadio fa hetsy vahoaka foana nefa ran'ilay hetsika. Dia nefa rehefa vita ilay hetsika lasa dinidino ilay vahoaka. Ny tena olana goavana tamin'ny 2009 dia izao hetsika ilay vahoaka, nametraka olona anankiray napetrany tamin'iny olona iny daholo ny fahefana. Ilay fahefana zany dia mipetraka tamin'ilay olona. Nanantena fanovana ilay vahoaka nefa tsy niditra tao anatin'ilay tena fanaovana an'ilay izy dia raha antsika malala moa zany constitution tamin'ny 2010 ataoko hoe olona sivy tsotononika eto ny anaran'ilay olona sivy no nanoratra ny constitution tamin'ny 2010 dia ny constitution ampiasaintsika izao io tsy natao hitondrana firenena satria ny exécutif na ny mpanatanteraka sy ny président matanjaka be. Dikan'izay zany sarotra be ny fihezana azy satria any aminazy daholo ny fahefana rehetrarehetra. Dia io moa niteraka ny crise 2025 izay ataoko hoe nandraisana anjara lehibe. Ny anahy zany eto dia tsy resaka an'ilay olona fa ilay zavatra napetrakantsika mihitsy tamin'ny alalan'ny constitution. Izay aloha zany raha ataontsika hoe tantara. Mety tsy feno izay fa ataoko hoe mahafintana zany hoe tao anatin'ny hetsika rehetrarehetra, efa vita ny hetsika dia navelantsika vahoaka teo ilay olona napetrakantsika dia nametrahantsika fitokisana fotsiny hoe ataovy ary hoe apetrao ny CT, CST, ataovy ny constitution. Dia izay ny idirako amin'ilay tapany faharoa. Dia hisintona ny sainareo zany hoe tao anatin'izay rehetrarehetra izay dia taiza ny vahoaka. Nijerintsika dia ety ivelany. Inona amin'izay ary ny antony mahatonga anao hoe ary afatra ity ho an'Andriamatoa filoha hoe apetrao ny assemblée populaire na ny constituante ozy ny sasany, transitoire ozy ny sasany, tsy le anarana ny important fa hoe io no tena volonté populaire, io no tena mahateteza-mita am-bahoaka. Tsy afaky ny tentsika hoe tsy anaty teteza-mita satria tsika raha mieritreritra hiala amin'ny 4e république fahefatra zany, république fahefatra ho any amin'ny république fahadimy. Dikan'izay efa ao anaty teteza-mita zao ny saitsika. Ahoana amin'izay ny ahafahana tena miteny hoe teteza-mita-mbahoaka io zavatra io. Ahafahana miteny hoe teteza-mita-mbahoaka dia voalohany indrindra aloha mipetraka ilay assemblée constituante. Inona moa ny atao hoe assemblée constituante na transitoire na populaire? Iny zany misy hivondronana ny karazana hery velona be dia be. Ataontsika hoe amin'ny teny vahiny izay tena mpaniaka raba mihitsy zany hoe mahazo miditra ao daholo dia asiana commission ao. Misy commission isan-karazany ao, commission mpanoratra lalam-panorenana, comité d'organisation des assises. Ao koa ny ahafahana mametraka hoe ohatrany ahoana marina ny programma mpanjakana sy ny rafitra hitondrana ny teteza-mita. Raha ny marina ho ao raha ny marina dia ny asan'ny assemblée constituante na ny transitoire na ny populaire dia afaka izy mamolavola hoe inona marina programma mpanjakana tokony hipetraka tena ilain'ny vahoaka. Izy koa tokony hanoratra ny lalam-panorenana ny commission-nao dia afaka manara-maso ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana. Dikan'izay zany izy afaka
manara-maso sy manome baiko ho an'ny fitondram-panjakana ny exécutif na ny mpanatanteraka. Ny mpanatanteraka dia ny président, ny PM sy ny gouvernemanta. Reo zany tokony miainga vao amin'le volonté populaire n'le assemblée constituante ny asa ho ataondreo. Raha miteny ny assemblée constituante ataoko ohatra vitsy mitsotra be fotsiny en général tsika zany le olana jiro sy rano. Reto ny zavatra ilain'ny vahoaka marina amin'ny jiro sy rano. Io ary tanterao ry fitondram-panjakana. Dia le assemblée constituante koa no mijery hoe tia ny prime ministre mety aminay, tia ny ministre mety aminay. Zay teny anao fa ny prime ministre izay niasa tamin'ny privé BNI mbola voaroiroy amin'ny resaka knap za tsy teny hoe tena meloka izy fa voaroiroy, mbola misy zavatra manana zany dia hoe mahavaly an'le zavatra tetan'le vahoaka ve zay. Ny ministra ekeko misy ny manao ny tsara fa misy kosa zao tena hoe tsy teny betsaka aho fa hoe isy ny ataoko hoe tombana ho andreo. Ny olona tokony hanao tombana andreo dia le assemblée constituante izay tena volonté populaire na hoe zay mateteza mitam-bahoaka anazy. Dia mijery amin'izay reo hoe raha tia ary ny zavatra angatanay ohatra izao ny programa ohatra izao le rafitra, io ary tanterao ry exécutif ry mpanatanteraka. Fa ny zava-misy hatramin'izay dia napetraka teo fotsiny le mpanatanteraka dia izy mieritreritra hoe zao rangany tian'ireo vahoaka reo fa ataontsika an'izao reo vahoaka reo dia manao izy. Dia lasa voasafosafo ala izy. Akoatran'le assemblée constituante le misy commission isan-karazany maharatsy an'le zava-misy amin'izao dia tadio fa ny PGE navoaka amin'ny PM dia hoe enim-bolana antsika no concertation manomboka janvier anatin'ny orana. Vita ny enim-bolana dia miala zany tsika dia gouvernemanta amin'izay manao ny ataony ao. Tsisy fanaraha-maso ny vahoaka intsony zany ny zavatra misy fa ny gouvernemanta any dia tsy fantatsika izay zava-misy. Dia zay le hoe alao hipetraka le assemblée constituante sady izy ny comité de pilotage ny assise anara-maso tsara, izy mametraka zao ny programme mpanjakana dia manatanteraka ny fanjakana. Mety misy manontany ahoana zany ny assemblée nationale, apetrako aminareo koa ny fanontaniana. Matoa nisy ny fanonganana dia tsy nanao ny asany ny assemblée nationale satria ny assemblée nationale ny tokony hanao contrôle ny gouvernement. Dikan'izay tsy nanao ny asany ara-dalàna izy fa lazainy sous pression nefa atao inona immunité parlementaire raha matahotra ianao. Dikan'izay zany tsy manana ny azon-damosiny ny assemblée nationale sy ny HCC fa rehefa misy zavatra intérêt anao dia ataony, rehefa tsisy intérêt dia tsy ataony. Tsy maninona na mijanona eo ary ny assemblée nationale fa afaka apetraka ny assemblée constituante dia ho anilany ny assemblée nationale fa ahena tanteraka ny intérêt andreto ny karama sy ny ohatr'izany atao indemnité de session ny assemblée constituante dia afaka miasa. Ny olona tsara sitrapo ihany ny asa amin'izany hoe indemnité de session zany. Fa raha vao atao karama koa dia tsofoka daholo ty fatritra ny olona rehetrarehetra ty. Dia mamoaka lalàna ty reto milégiférer fotsiny sisa ny ataony, tsy anjara intsony zany. Zay koa mantsy ny olana teo ny PM koa ny tena izy rery nanao ny loi de finance initiale nandritra ny 10 andro. Zany ve tsy manaonao foana ahoana moa ny eritreretanao efa miova ny zava-misy dia anao 10 andro manao loi de finance initiale. Alefaso lavitra ny ensana logika ve zany zavatra ataon'olona hitondra firenena zany. Dia zay le assemblée constituante. Za zany mangataka amin'ny monsieur le président io assemblée constituante io sy ny tanora ataoko hoe organe ny tanora reo ny tena namanao. Raha tena tianao fanavaozana ianao dia reo atsangana dia reo ny tena namanao satria reo no nitolona niaraka taminao. Zay zany ny anamba conseillako fotsiny. Rehefa mipetraka le assemblée constituante mipetraka ny comité pilotage ny assise miteny ny comité de pilotage ny assise izay misy ny hery velona rehetra hoe tia ny ataonao ireo fondation fa tsy madamy antitra akory ny andeha hitety tanàna dia hoe manao concertation makamaka hevitra eo dia misy comité tsy fantatra hoe expert avaiza. Mila mifehana itsika vahoaka raha tena te hitondra fanavaozana dia mipetraka amin'izay le assemblée constituante. Ny assemblée constituante io afaka manapaka avy eo ahoana ny fifandraisana amin'ny bailleur, ahoana ny fifandraisana amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena, ahoana dia ny mpanatanteraka manatanteraka.
nefa tsy ampy ny assemblée constituante fa ahoana ny tena iangatsika va ny fotony dia eo amin'izay miditra le komity mbahoaka ifotony na ny communauté locale populaire. Iny zany efa karazana fokon'olona ihany manamora mametraka an'iny tadio fa ny ambanivohitra any dia efa manana ny rafitra atao hoe fokon'olona. Le rafitra fokon'olona ny mahasamihafa anazy amin'io dia matetika sosialy ny tena zavatra resahany. Efa misy rafitra zany fa rafitra sosialy fa mila fampianarana kely izy na éducation citoyenne politique. Mila ampianarina zany reny olona ireny misy koa ny politika madio fa tsy ratsy foana ny politika rehetra. Raha iteny zany tsika hoe ahoana ny fanirian'ireny olona ireny apetraka le communauté locale de populaire le any amin'ny fotony le komity mbahoaka ifotony ny asan'iny sady fankakevitra hoentinao amin'le assemblée constituante no contrôle. Inona no atao hoe contrôle? Zareo eny fotony eny no mahafantatra hoe iza ny olona ratsy, iza mipaka ny arenan-kibon'ny tany, iza manao atao hoe exploitation illicite tany, ohatran'ireny olona ny base tuléaire ireny zao varamadatsy fantatra, ireo olona ireo mahafantatra an'ireny. Sady manara-maso izy zany ny arenan-kibon'ny tany no fankakevitra izy aveo hoe ahoana ny eritreritrareo raha anao état fédéral tsika, ahoana ny eritreritrareo any fotony ireny raha anao état unitaire tsika. Nefa alohan'izay nefany mila ampianarina izy aloha, ampianarina le éducation citoyenne hoe ohatr'izao ny le politika zao ange ny asan'ny HCC, zao ange ny asan'ny assemblée nationale, raha hifidy député angenareo ka olona tahaka an'izao ny tokony hofidiana satria député zany isolo vavanareo matetika nefa ny député hatramin'izay dia mizara koveta, tsy misy mampianatra an'izany mihitsy, tsy misy. Ka anjarantsika no mametraka an'izay ankehitriny ry vahoaka hoe androany tsika raha tena te hanova zavatra dia apetraka le assemblée constituante apetraka le komity mbahoaka ifotony dia miara-miasa ireo dia ireo amin'izay no mitondra hevitra hoe ty monsieur le président mba tanterao fa zao ny etaetam-bahoaka. Mety hivoaka tampoka nge hoe fifanarahana amin'ny lafrantsa ohatr'izao hatreto na ndao tsika tsy hainao mety tena tiany vahoaka mihitsy ndao hiaraka amin'ny rosiana ohatra sanatria tsy fantatro fa ohatra fotsiny zay dia le vahoaka amin'izay no tena mamoaka ny heviny. Dia rehefa mipetraka daholo reny bazy rehetrarehetra reny dia mivoaka ny constitution voaka le lalam-panorenana hitondrantsika an'le ataoko hoe république manaraka. Zay zany ny antony mahatonga na miteny hoe monsieur le président reo ny namanao organe misy ny tanora assemblée constituante izay mamoaka ny volonté populaire na le tena zavatra ilain'ny vahoaka zay dia le komity mbahoaka ifotony. Komity mbahoaka ifotony io mila ampianarina be satria raha hiditra état fédéral tsika dia tadio fa mila miverina ny firaisan-kina, fihavanana ary fifampitokisana samy malagasy. Tsy tokony isan'izany resaka côté simerina zany. Dia ireo no atao hoe bazina refondation tena refondation. Fa raha mbola le olona ny safisafidiantsika nareo ao ambony ao ny ataonareo manao an'io dia miala tsiny aloha fa tsy refondation fihetsoko an'izay, za manokana izay. Zay angambany ataoko hoe fanazavana tsotsotra ho an'izay tsy nahita moa zany afaka mamerina mijery ho an'izay eto ka manana fanontaniana dia hovaliako nareo. Izay fanontaniana apetraka reo rehetrarehetra na momba ny GNJ na momba ny hoe inona ny programa eritreretinay na inona ny tanjonay dia malalaka ny fanontaniana. Ato zao misy fanontaniana hoe aiza moa zany fa ianao ve RCR? Za manokana dia efa nanatrika formation ny RCR, tsy azo laviny izay. Efa nijereko ny ataoko hoe eritreritry Lazara Zafiarson. Misy amiko manokana zany misy ny zavatra tsara azo raisina fa kosa nefa za tsy mahafehy tanteraka ny zavatra tian'ny RCR atao fa mitako kosa hoe misy zavatra tsara, tsy azo laviny izay. Hitentsika teoria le izy mety manana ny heviny izy dans la pratique fa tsy fantatsika ny fomba hanatanterahany anazy na mety tsy tiany zaraina kosa sao misy mangalatra. Zay moa ny teniny tamin'izay hoe za nanontany mihitsy ahoana ho azy zany mise en œuvre an'io sy ny côté technique an'io raha dia aleo izy rehefa zany eo dia haiko manao an'io, safidy manokana moa iny dia navelako tamin'izay. Fa ny tsy azoko
fa nga moa ianao tsy Gen Z Madagasikara fa maninona tsy ao amin'ny compte io ianao no manao fanazavana ohatr'izao. Alô tsorina Gen Z Madagasikara fa ny mahatonga anahy misafidy manao an'ity manokana dia ataoko hoe hevitrako manokana ihany le izy satria misy tsy vidy to dia tsorina, misy tsy vidy vian-kevitra kely tenako zahay eto a Madagasikara sy zareo somary avy any amin'ny diaspora misy tsy fitovizana kely nefa ny tanjona kosa aloha tsy azo lavina hoe tena fanavaozana Madagasikara dia aleoko misafidy hoe hevitra ity dia apetrako eto. Tsy midika akory izany hoe fanohatra izay fa mitovy ny lalana andehananay fa tsy maintsy misy ny ady-hevitra dia rehefa zavatra tsy tapaka ho alefa eo amin'ny pejy satria ny anay misy vote dia tsy alefako ao amin'ny pejy ny Gen Z Madagasikara. Mety mavaly ny mikolosoka esianga amin'izay mahafinaritra le ezaka mamintana ny tantara enjakenjana le izy fa ny zahana arakaraka izay ahafahantsika mahazo zany hoe aiza ho aiza le fanirian'le vahoaka marina amin'le fanavaozana. Ratsy ny fifandraisana connexion moa zany alana tsiny fa tsy dia mahavidy le connexion lafo be fibre ireny tsika fa izay misy ato ny ampiasaina afaka miverina manontany eo amina zany indray mamaly MP raha ohatra misy mila MP afaka mifanerasera tsara tsika raha ohatra misy fanontaniana. Ao anatin'ny feim-potoana manao ahoana no ahafahana manatanteraka an'izany rehetra izany sao dia fifidianana no manina dia izay candidat mitondra programa mazava isika ny rehetra no ny feim-potoana aloha sans mentir raha te ho tonga amin'izay zavatra izay tsika minimum mariny 24 mois iny raha ny tsara arany 3 ans fa fantatro fa ny gasy tsy maharitra an'izany tsika tsy mahari-pery raha tena te hametraka an'izay zany dia maka an'izay fotoana izay. Ny olana kely amin'ilay tonga dia anao fifidianana misy olona mbola manana influence ngeza be mbola tsy vitantsika le éducation an'ilay olona hoe ohatry ny ahoana le zavatra tokony hofidianana ohatry ny ahoana le olona hofidiana dia ny olana manaraka ary ny CENI mbola tsy madio mialatsiny mbola tsy madio mbola misy tsy haiko 4 millions de budget ny CENI amin'ity 2027 ao anatin'ilay loi de finance initiale izay nataony monsieur le premier ministre nefa tsy hisy fifidianana ho karakaraina 2027 ary ny olana amin'ilay fifidianana raha izao tena mbola misy ankirazina olona nametraka toetsaina tsy madio zany dia mbola misy risque be hoe programa le olona irotsaka mety manana programa tsara fa takatra ny sain'le vahoaka malagasy fa izay raha tsy mipetraka le komitim-bahoaka ifotony hitondrana le fampianarana angamba ny amaliko an'iny ahoana mangasitraka mijoro mahitsy toy izy dia aza miova mihitsy mangasitraka namana mbola mino ve ianao mbola ino foana ve isika hoe ovova amin'ny alalan'ny pouvoir régime système politique ny olana eto Madagasikara izany foana manko no efa nisy teto hatramin'izay le izy ny famahana olana dia tsy maintsy politique de développement politique électorale politique économique fa ny olana dia tsy fanatanterahana le politika sy ny fifehezan'ireo ngeza tsy tena iza le ngeza nazara mety misy tifitra basy tampoka raha pitsy hoe le bandy kely ty koa miezaka manala n'le oligarque sy le néocolonialisme zany moa zany risque ao anatin'le zavatra daholo fa raha tena manao politika amin'ny politika tsara tsika fa tsy politika politicienne tokony ary raha mavita manao fanabeazana nangatahako tamin'ny Gasikara teny izy fotoana hoe Gasikara asio émission ray ao amin'ny TVM tena hoe hoentin'ny tanora anaovana éducation citoyenne politique fa tsy nasiany resaka intsony le izy moa zany izay ny amaliko ny fahendrena sy fahalalana mangasitraka ireo antoko maro be ny forona toto raha ny tolona reto ve nisy fifampiresana mazava tamin'ny Gen Z. Ok ny zavatra nisy tao anatin'ireny tolona ireny dia izay le nisafidy hoe tsy asiana lohany question de sécurité moa zany le efa nazavaiko anareo hoe raha ohatra ka tao dia fantatra hoe iza nanao an'iny zavatra iny na iza le ankizy maromaro izay nanao an'iny dia minoana anareo fa sarotra na zaho ty arany teneniko anao fa foza hoany nampiasaiko
foza tsy trasable ny ray aman-dreniko nalefa nody tany ambanivohitra za mifindra trano isan-kalina tokony isy vidéo zay zao atao France 24 manazava zay satria tena mifindrafindra trano foana dia teny mikanja tena miafina ary zay na tonga andreo ankizy ireo nanao kagola-daholo rehefa avy eo nisy ny guerre de leadership sy ny opportuniste be dia be zany nanararoatra an'iny zay Gen Z zao ohatr'izany dia reny moa tsy maintsy misy e fa tao anatin'izay fotoana izay zany afaka nanao tri efa somary nijerena zany hoe iza dia hoe zahana vondrona ary fangatahan'ny PRRM koa moa zay hoe avondrolo le tanora tena hoe manana le toe-tsaina anavao dia zahanay avondrona zay dia ho présentenay PRRM hoe io ary zay fa mivondrona atsangano le organe ho anay tanora dia eo indray mahita an'le izy fa misy ny tsara sitrapo tamin'ireny fa mety hoe tsy mahay ndresaka misy ny opportuniste ohatra ny nanjaka atao amin'ny XYZ izay nahazo barao tao Ambohitsirohatra dia tena misy lokolona mihitsy zareo hoe mampiditra mpiasa mpanjakana dia misy moa ilay guerre de leadership kely dia lasa miparitaka fa ezahana efa avondrana zany ireo tanora ireo amin'izao. Ny hevitra tsy mitovy dia raha mandinika nareo ngambany hoe plutôt zany mipetraka le système hoe ny avy any amin'ny diaspora zany le balizy le avy any ivelany style na OSC hoe tsika dia manara-maso tsy miditra tsy maka seza tsy apolitique zay tany mantsy ny etim-boale hoe apolitique dia avy eo moa misy ankizy hoe tsy mety zany fa aloha partisane dia zay le izy fa nefa miezaka mandama hoe ahoana ny anaovana anazy zany amin'izao hoe ohatsa misy ve hanao politika dia misy ajanona partisane fa teo le tsy itovizana kely. Amiko aloha fampianarana olom-pirenena lahara-pahamehana no tokony ilfosana enina dia manary fako oui conscientisation sy éducation citoyenne tena ilaina be eto Madagasikara satria lesoka be ny tsirairay any an-tokantrano zany tsika tokony efa mana be le fanabeazana koa nefa le ataoko hoe le société misy iainantsika mihitsy no tsy ahafahan'ny tanora tena hoe manana fanabeazana fototra matanjaka fa ianao zao raha hoe ny bakarté ndray aman-dreny eny efa tsisy nampianatra anazy aza manary fako ao anatin'le dalle lasa ohatry hoe automatique ilay zany lasa réflexe acquis izy le fitenenana tamintsika mbola nianatra tambola kely misy ny réflexe inné dia misy ny acquis fa ny zareo reny lasa inné le zavatra ohatry ny hoe mitondratondra fako dia atsipitsipy eo fotsiny efa tsy ao anatin'le toe-tsaina zany le izy hoe tia le lalana mahitsy efa simba mihitsy le fiarahamonina dia marina be le tenenao hoe le fampianarana sy le fiarahamonina anisan'ny mila jerena be mihitsy. Marina le azo amin'ilay constitution ary tokony io nananganana bazina firenena izay mipetraka basy izay antoka ny rehetra tokony conforme amin'io alohan'ny hidirana fifidianana. Oui exactement sady io no tena lazaiko hoe mitondra le volonté populaire hoe io le vahoaka satria ny hery velona rehetra zany tokony hita eo efa ndresaka tamin'ny ara-drazana dia manaiky an'io zareo ndresaka tamin'ny OSC dia manaiky an'io zareo ndresaka tamin'ny tanora dia efa resy lahatra zareo mbola iresaka amin'ireo finoana hafa moa zany raha misy hoe afaka mifaneraseramiko nareo silamo tsy haiko rehefa finoana hafa fa nareo tokony hiaraka amin'ny FFKM collège anankiray ao anatin'ny assemblée constituante atomboka aminareo ny fihavanam-pirenena sy ny réconciliation zay re FFKM aloha nareo mifandray tsara mbola tsy miova antsika amin'izao ity tompoka mbola tsy miova ngambany tsy dia tena hoe amaly an'izay aloha satria mbola ao anatin'ilay fanovantsika na tsy afenina aloha zany fa ny ao andapa zany ohatra ny hoe somary sarona kely ao ny présidentsika tsy fantatro moa zay somary manahirana anazy ao fa mino aho fa efa ho tonga saina izy hoe makaiza ny lalana tokony andehanana. Par rapport amin'ny maire Meritsatoska nisy an'le tadidiko tsara tamin'iny teo Ambohijatovo efa niodikodina teo niaraka tamin'ny baba tamin'iny dia nisy sariko niaraka tamin'iny maire Meritsatoska i maire Meritsatoska tsy afenina za mpiasan'ny Afiberia taloha ho an'izay mahafantatra ny ONG Amadeza niasa tany amin'ny faritra Itasy dia nanao reboisement teny niasa tany dia niasa tamina commune maromaro Meritsatoska Arivomamo sy ny tariny zay aloha no nahafantarako amin'ny maire Meritsatoska raha teo amin'ny sehatry ny asa raha teo amin'ny sehatry ny politika indray samy teny akanja fotsiny samy teny akanja moa zay dia azo sary
dia ny rumeur koa tamin'ny voalohany lazaina fa olon-drajoelina aloha zany tamin'ny voalohany nanao an'ilay fanambarana hoe ultimatum mialotsay nefa nisy stratégie tao anatin'iny hoe tsy ho vita mihitsy ny analantsay dia avy eo angataka ny fialana dia ohatrohatr'izay moa ilay stratégie avy eo lazaina fa olom-parisoa tsy haika be dia be zany ilay rumeur mandeha bon eto ngamba nareo mahita hoe inona ny lalako na tonga nananao an'ireny tolona ireny fa merameritra tosika izay nifanena tany anatin'ny asa socio-organisateur nanao socio-organisateur vao sortant vao aingana kely tamin'izany tao amin'ny agro dia socio-organisateur nataoko ny asa tao Arivomamo dia ny asa tao Meritra tosika ny asa tany Ambotrambo Amboanana koty amin'ny tasy rehetrarehetra eny traizany ny dingana efa natao moa zany dia efa nisy karazana feuille de route livre blanc zany efa tena détaillé be mihitsy ny zana ny entina tany fa mbola tsy nety tonga tany ilay izy moa tsy dia tena nahazo ataoko hoe audience nisy fotoana efa nirezaka tamin'ny PRM fa tsy afaka nandalina be an'ilay izy moa izy koa be dia be loatra ilay olona géreny ao dia mbola miezaka hatrany zany zay mizara an'izay hevitra izay. Bonsoir Miray, ça va? Ina vaovao andre? Nahoana ny fahitantsika ny fizotry ny fanovana izay nankinina tamin'ny maître Yantra ohatrany tsy mbola mahita n'inona manahirana amin'ny maître Yantra dia nisy fotoana izay niresaka hoe ampiatrao ilay comité d'organisation des assises ahitana ny hery velona rehetrarehetra dia tsy nasiany tohany ilay izy ary izay no nahatonga nahasorena be tao aorian'ilay resaka FFKM iny dia niresaka tamin'ny maître Yantra nataony ihany moa zany ilay Savaranando izay ataoko hoe tena tsy haiko hoe olona firy no nafantatra ilay Savaranando amiko zany aloha maître Yantra tsy mifona fa mahitsy be fa tsy capable hitondra ny ora fondation io izy fa manahirana be koa zany ilay olona efa affilié politiquement za loatra orina tsy dia matoky loatra raha olona efa nanao politika teo aloha izay tsy nanova no hitondra an'ilay izy izay nga matoko mahitsy be tokony miala ve ny PM araka ny hevitra ao par rapport amin'ny PM aloha dia efa ilay nataoko taminareo iny hoe business as usual ny zavatra ataony tsy misy zavatra mazava be sady izy patronat ny tombotsoana ataoko hoe particulier sy privé ny tena hainy izy tsy dia tena administratif mety manana ny programmany izy fa ny amin'ny privé mety aminazy aloha raha izany mandinika dia PM zany koa tokony hoe consultatif tena hoe izay ny ilana n'ilay assemblée constituante mba olona tena hoe atozany vao mipetraka ny PM dia ny randrana syndical menomenona voalohany hoe misy affaire KNAPS io PM io randrana syndical fa tsy za so dia sy tena izany tory amin'ny PM fa any amin'ny randrana syndical nareo manontany an'izay ka izay ilay natonga nanteny tamin'ireny hoe olona somary mbola misy casserole ve atokisana hitondra fanavaozana ary olona zatra ny aina tamina fiainana ambony za tsotroko aminareo fa za zany tsy tena zanak'olona tantsaha zanak'olona fonctionnaire ambany tsy hitovy amin'ny zavatra tsapako ny tsapany aloha ny tena marina dia amiko na mijana izy na tsy miala aloha hipetraka ilay assemblée constituante dia hanara-maso ny zavatra ataony izay mipetraka eo zay merci hoe mazava sy mahitsy ilay valany misy tolona izao mbola mila hosoina maika ave sa hoe conscientisation citoyenne en général no mety raha hitolona tsy aloha somary saripady ihany ilay mitolona satria rehefa mitolona dia ny ao an-tsain'ny olona dia any an-dalambe dia iny ilay mila ovaina tsy voatery hitolona eny an-dalambe tsika fa za zao afaka hitenanareo hoe raha anohana anay nareo amin'ny fametrahana ny assemblée constituante dia ohatra hoe mena daty raitsika malagasy rehetra dia mananga-tsaina daholo tena hoe mametraka saina manao akanjo mainty ny olona andeha hiasa dia ny vy fahitana n'izay zavatra izay dia efa mety ampatonga saina mpitondra anankiray tsy voatery hidina an-dalambe ary za raha mieritreritra an'izay hoe raha tena vonona ny malagasy amin'izay assemblée constituante izay izay fotsiny ny ataontsika tsy mitarika olona eny an-dalambe fa hoe manaovanareo akanjo mainty mandeha miasa daholo atsangano ny saina rehetrarehetra fa mila fanavaozantsika dia mila miaraka manao an'izay fa communication mafimafy moa zany vao mahavita an'izay zavatra izay fa ny midina an-dalambe tompoko amin'izao fotoana saripady izao aloha somary manahirana amiko fa afaka hijerena fomba hafa anahirana tsika mantsy amin'izao mila manaitra ny mpitondra hoe
mbola eo ny vahoaka. Soudé solitaire, merci. Tokony eo amin'ny toerany Madamiandro io hoe tsy tokony olona neutre. Voalazanao raha ny olona eo amin'ny gouvernement tompoko dia tokony teknisianina neutre ny tena marina, apartisan tsy misy loko politika. Kanefa za raha hitenanareo hoe iza ny MMM ao dia iza ny team ao dia iza ny HVM ao dia mety ho tezitra koa ireny olona ireny fa izay zava-misy ao alohantsika tsy mifamitaka. Fa raha marina ara dia izay olona tonga eo dia tsy tokony hirotsaka amin'ny mandat électif manaraka satria manahirana. Dia tena henony amaliko an'izay fanontaniana izay hoe olona neutre. Tena tanora tia tanindrazana sy mahay ilay tanindrazana kosa aloha hery izao efa natahotra nahita an'ilay directa hoe hosamborina miaramila nandeha irery teny am-pasapito no nanovoako aty tolo ity tamin'iny moa izany mbola fantatro hoe tsy ho mafy be ilay izy satria vao manomboka natoky tena loatra ny mpitondra teo aloha. Nanomboako ny tolona ny anahy moa izany natonga ady foana matetika dia ny anahy ilay fanavaozana fa tsy ilay olombelona ny olako, tsy ratsy velona loatra ny olako fa ilay rafitra misy napetrany izay manaratsy ny bonne gouvernance. Fa betsaka moa ny olona efa tena tofoka tanteraka tamin'ilay izy dia miala ratsy velona. Anahy manokana iny fa iny anahy izany hoe za tsy mijery hoe loko politika fa hoe inona ilay fanavaozana tokony hipetraka. Izay izany ny anahy ny mazava ato an-tsaiko. Za tsy hanenjika olombelona fa hanenjika rafitra. Miala tsiny koa aloha raha miteny rafitra fa tsy hoe miteny rafitra dia ersera. Mety misy tsy itovizana ny fomba fijerinay ny rafitra fa tsy hanenjika olombelona. Nefa kosany mila olona vonona hanova ilay rafitra no mipetraka eo izay vao tonga amin'ny rafitra satria ilay système mantsy izao. Les personnes manova les systèmes mipetraka eo manova les personnes avy eo. Dia izay zavatra izay mila petraka dia izay koa mahatonga ilay hoe assemblée constituante satria ilay vahoaka amin'ny assemblée constituante tompoka indemnité de session teknisianina tsy mieritreritra hijanona eo amin'ny toerana eo mino fa tena tia tanindrazana hanova zavatra. Tena fampijainjeda ve ny filosa na raroatra ny tolona fotsiny. Betsaka ny tiako tenenina aloha ny mikasika ny colonel Michael angambany raha efa nilazainy iny izy moa efa niteny hoe rehefa nahita ny vahoaka izy nijoro dia niaro ny vahoaka. Ny zava-misy rehefa misy hetsy vahoaka dia tadio fa tsy maintsy misy force anankitelo miasa. Force politique, force populaire ny important indrindra ilay tena mpitolona dia force militaire. Satria raha ny tolona fotsiny toetrika ka tsisy basy tsy possible. Raha ny tolona fotsiny toetrika ka tsisy tosika politika kely tsy possible. Fa ilay tosika politika ny olana, tosika politika tsy tia an'ilay anankiray fa tsy tosika politika ho an'ilay fanavaozana. Nefa ilay vahoaka, tsika vahoaka mila mahatsapa hoe tsika ny tompon'ny fahefana fa ny olona pindrana fotsiny dia tsy tokony avela manao zavatra fotsiny izay olona mipetraka eo fa araha-maso. Dia izay ny ilana ilay assemblée constituante. Nahatongavan'ny président moa izany dia izay lazain'izay hoe nanohana ny vahoaka dia io izy moa izany. Fa tsy mba te hijery sy hampiatra ny hevitra dia matoa Jean-Jacques Ratsetson hoe ireo mpitondra dia tsy manaitra azy ireo. Mikasika ny Jean-Jacques Ratsetson sy Lazare Zafiarson anjarany ngamba mandresy lahatra ny mpitondra amin'izay zavatra izay satria fifandresen-dahatra io mila ny olana koa mantsy tiako lazaina anareo rehefa tsy manana ilay force populaire ianao miatraka ilay zavatra tianao atao dia tsy maintsy sahirana kely satria misy an'ilay néocolonialisme izay tsy tia antsika ho tonga amin'ilay tena fanavaozana marina ary izay ny ilana ilay force populaire. Rehefa tsy ilay force populaire ny tena mitaky an'io hialana amin'ny néocolonialisme io za raha hiteny anareo andeha hiady amin'ny ambassadeur frantsay hoe za hiteny hoe andalina mandeha any tsy marina mafy tsy rapitso dia efa tifirindreo mibasy rehefa mbola tsy ao aorianako ilay force populaire dia izay mila azotsika. Izay ny ilana ilay assemblée constituante. Io rafitra mihitsy no tena mila ovaina satria raha mbola io rafitra maty io no eo dia isaky ny folo taona azo lazaina izany hoe tsy maintsy misy cycle hiverina raha mbola io zavatra io misy eo. Raso aloha 8h30 tsika nanomboka 30 minutes izay 40
efa mila mamaraparantsika fa ny fotoana moa zany vao fietra ihany za koa rehefa manao zavatra hoe tia ny fotoana anaovana azy dia respecteko hoe 10 minutes manazava 10 minutes 30 minutes ny ambiny manana eo amin'ny 9 minitra eo sisitsika ho an'izay mbola te hametraka fanontaniana. Araka ilay lazaiko teo tsy voatery eny an-dalambe foana ny zavatra rehetrarehetra fa misy tsy maintsy mitandrina ihany. Ady ambony latabatra izao ny atao dia tsy maintsy mbola mangataka ny fanohananareo vahoaka izay hoa mety izay ilay teneniko anareo izay ny etapy atao ohatra hoe asaina manao akanjo mainty daholo ny vahoaka malagasy tena te hanova zavatra dia asaina manangan-tsaina koa ny vahoaka any an-tranony tsirairay avy ihany satria haintsika koa fa misy ny mpox amin'izao fa hoe iny zany ny afahana mesazy afaka manova pdp daholo koa ny ety amin'ny tambajotra hoe apetrao ilay assemblée constituante fomba fiady daholo zany tsy voatery eny an-dalambe satria efa miova zao ny contexte raha hidina an-dalambe antsika nge tadiofa jereo reny mpanararoatra pdp reny misy mpanararoatra dia voakarama dia mandroba dia le malagasy mahatra koa faly mahita an'ilay izy dia mandroba dia izay ny teneniko hoe ady ambony latabatra ilay atao zao dia stratégie gagnante misaina fa tsy manao zavatra tsy ampisainana fa rehefa kosa tsy misy miaino tsy haiko aloha za aloha zany tsy sincèrement za tsy mieritreritra pidina olona an-dalambe zany raha za manokana amin'izao fotoana izao fa izay no ezahako andresena lahatra ny olona amin'ilay fomba fijery. Sarotra be inona ilay tiany Martial tsy tenenina amin'ilay hoe sarotra be afaka précisena kely hoe tsy misy era misakana fa volonté angamba ny andrasana dia anjarantsika mila mandresy lahatra ny président hoe io ny lalana tsara dia io ny tena namanao za aloha zany ny tena président foana assemblée constituante sy ny organe ny tanora ny tena namanao zay raha tena tianao fanavaozana ireo dia ireo atao akaiky anao vahoaka sy ny tanora. Oy mila mandinika tsara fa tsy voatery lazaina ny fomba fiady eny ataoko hoe tsy za moa zany olona mahitsy tsy zavatra hoe ho afenimpenina fa basy aty fitiavana ilay izy ataoko hoe angamba tsy fadisoko raha ohatra moa fadisoko dia izay fa hevitra ny ampediana dia zaraina. Ny tena sakana amin'ny fanovan-drahatra dia ireo vahiny manatombontsoa eto sy ny malagasy mpilelaka azy fa tsy ny malagasy loatra. Oy vahiny hoa eo ihany fa malagasy mpilelaka aloha zany amiko ny tena ratsy le mpilelaka isan-karazany reto tena manahirana. Za zany tsy manenjika olona za zany mba hitenenareo endreo karanary tsy izay ny anahy fa apetrao le justice apetrao le rafitra mipetraka tsara ny justice endry ange ireo karan'ireo rehefa endry anareo ny mitondra entana ho antsika ho fa atsika mila misaina hoe ahoana ny fehezana azy zay fotsiny. Merci galazy zay ve no ilaina raha ny hevitro manokana hoa manana ny heviny RCR za tsy mahafantatra tanteraka amin'ny atsipiriana ny zavatra tia ny RCR atao tsy afaka ny tena zany hoe izay ny tena mety na izay tsy mety fa kosa ny zavatra hitako aloha tamin'ny anatrika formation indray mandeha dia misy zavatra maro isy lahatra tsy azo laviny izay fa ny atsipirihany tsy hananako valiteny fa misy tsy azo lavina. Tena efa betsaka izay hevitra izay fa marenina mpitondra mety hoe tsy marenina izy fa mety tsy eny ny fanjarantsika ny manaitra anazy taitairina ety amin'ny tambajotra ety izy mankasitraka marina be ny anao zay ngamba ry zareo fa tapitra le fehim-potoana raha ohatra nareo manana faniriana mbola te hiresaka hoe manova live anankiray na hoe avereny ty live ty na manova tatitra kely dia ezahana isy tatitra mikasika an'ilay izy fa mirary soa antsika rehetra nanaraka dia mino sy manantena fa ho zarainareo ty live ty dia tena entan'ny olona hoe mba henoy le live mandany mega kely aloha mandany mega kely amin'ny zavatra tsara ho ato izay mandany mega amin'ny mialatsiny amin'ny ataonitra sy nosy rozy aloha fa reny zany buzz tsy dia mahasoa antsika mialatsiny izay ny fomba fijeriko manokana dia manentana anareo tena izara
mankahery mankasira dia mirary soa antsika rehetra tafandrimandry daholo.